Klasy Tokovavy dia mitondra ny teny fiarabanantsika ho anao izay mpanaraka ity fandarina zany malaza ity. Vaovao lehibe ny tamin'ny sabotsy voalohan'ny volana jolay teo ho an'ny mpikatroka avy amin'ny antoko tiako Madagasikara, ho an'ny mpanara-baovao ihany koa, ho an'ny raharaham-pirenena sy ny raharaha politika ary ho an'ireo malagasy any ampitan-dranomasina izay miandrandra fandrosoana ho an'ity Madagasikara ity, satria dia nanaiky ny fangatahan'ireo mpikatroka tonga teny toerana ary nanaiky ny fangatahan'ireo mpikambana avy amin'ny antoko tiako Madagasikara nandritry ny fotoana izay nanatanterahana ny kongresy-paritra sy nitetezan'ny filoha Marc Ravalomanana ireo distrika sy komina maro manerana Madagasikara tao anatin'izay taona roa izay nakalazana ny faharoapolo taonan'ny antoko nanaovana ny fameloma maso ary nanatanterahana ny kongresy-paritra ny filoha Marc Ravalomanana ka nanaiky isika ny fangatahan'ireo sokajin'olona sy mpikatroka ary mpikambana sy ireo mpanohana ny antoko tiako Madagasikara ny amin'ny hihorotsahany indray ho kandida ho filoham-pirenena. Nanaiky ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny sabotsy teo rehefa nandinika sy namakafaka ary nametraka fa matanjaka ny finoany afaka hiatrika izany adidy lehibe ho an'ny tanindrazana izany. Raha iverenina ny kongresy nasionaly nataon'ny antoko tiako Madagasikara dia kongresy fahadimy izany. Ny kongresy voalohany dia ny taona 4 sy 4 arivo, ny kongresy faharoa dia ny taona 5 sy 4 arivo ary ny taona 5 sy 4 arivo no kongresy fahatelo ary ny taona 7 sy 4 arivo no kongresy fahefatra. Ity zany no kongresy fahadimy ary horaiketin'ny tantara. Fa raha amin'izay 1 taona nijoroany ny antoko tiako Madagasikara izay dia saika isaky ny 4 taona hatrany hatrany dia tsy maintsy manatanteraka ny zava-boalaza tao anatin'ny fitsipika mifehy izany antoko izany ary manatanteraka ihany koa taty amin'ny lalàna 1 sy 4 arivo tsipika aotra 12 andimy faha 17 ny hitakinana tsy maintsy hanatanterahana kongresy nasionaly ho an'ny antoko faravaratsy ny isaky ny 5 taona. Dia nanatanteraka izany ny antoko tiako Madagasikara izay handraisana fanapahan-kevitra ary hanatanterahana fanambarana lehibe ho an'ny antoko miorina tahaka izao ary manana ny fahatanjahana. Tsy manam-paharoa iny kongresy iny satria amanaliny ireo mpikatroka tonga namaly ny antso. Kongresy ny raha teo koa nahafahan'ny antoko nanome fiofanana ary namondrona ireo mpikatroka vaovao sy mpikatroka hatranainy ary nanome ireo toromarika samihafa izay ho raisin'ireo mpikatroka eny anivo ny faritra distrika komina ary fokontany tonga niatrika izany satria saiky tazana teny Tanjombato nandritry ny andro roa ny zoma 3 jona ary ny sabotsy voalohan'ny volana jolay mantsy ireo mpikatroka rehetra avy amin'ny lafy nosy. Ireo mpikatroka rehetra na lavitra na akaiky dia samy nanamafy ihany koa ny mazava-dehibe ny fijoroan'izy ireo ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara ka nanaingan'ny tongotra ary nikarohana izay hoentimana na ahafahana manatrika izany kongresy nasionaly izany satria ho isika zava-dehibe ho an'ny mpikatroka tiako Madagasikara ny vaovao izay ratovina tetỳ toerana ary ny fifampizarana tao anatin'izany kongresy nasionaly nandritry ny andro roa izany. Fa ny tena nandrasany be sy maro araka ny fanambarako terem-pendoany ny fandarantsika dia ny fanambarana filoha Marc Ravalomanana. Fanambarana izay nanekeny ny fangatahan'ireo mpikatroka sy ireo olona marobe izay nolalovany nandritry ireo fitsidiana tany amin'ny komina, distrika sy ny faritra maro samihafa. Nanekeny ho isika satria ny fotoana tahaka izao dia ahafahana maka fanapahan-kevitra ho an'ny fiainan'ny firenena. Mahatonga filoha Marc Ravalomanana nanaiky dia misy adidy aman'andraikitra lehibe zany satria izy efa niteny hatramin'izay fa ny andro sisa iainako dia entiko hanompoana ity tanindrazana ity ary hanasoavana ny vahoaka malagasy mba hitondra izany fampandrosoana sy fandrosoana ho an'ny firenena izany. Dia raha tsika ao anatin'ny minitra vitsy araka ny amin'ny tena namana teknisianina azy izay fanambarana nataon'ny filoha Marc Ravalomanana teny amin'ny Magro Tanjombato ny sabotsy voalohan'ny volana jolay 13 sy 4 arivo izay. Hoy aminareo hoe efa tena nieny ny fiaveritretako nandinika namakafaka tsara nametraka ny asa ao am-pelantan'Andriamanitra matanjaka ny finoko
fa ikeko ny fangatahanareo ho candidat. Amullata! Alefa! Aisha, soti! Alefa! Aba! Wanyana ufe! Alefa! Aisha lemsike! Nampiseho ny fifaliany ireo mpiatrika taony ny oraka ao anatin'izay orakoram-pifaliana zay, tao ihany koa no latsa dranomaso ary tao no misaotra an'Andriamanitra satria mbola nanana ray aman-dreny ary manana ray aman-dreny ary hanana ray aman-dreny hamoaka nyty Madagasikara ity ao anatin'izao kizy fara zay lalovan'izao. Anna fanantenana lehibe ho an'izany filoha Ravalomanana izany satria fotoana izao hitadiavana olona vokotra kefa ary efa nampiseho ny finiavany hampandrosa ity Madagasikara ity ary mbola hitondra izay finiavana hampandrosa ny Madagasikara izany. Ka efa naroso ny filoha Ravalomanana sahady tamin'ny mpizaika zay tonga maro teny amin'ny Magro Tanjomato ireo asa maika miandry satria anatin'ny fahantrana lalina ary tsy mendrika izao fahantrana lalina izao ny vahoaka malagasy sy ny firenena hoy ny filoha Ravalomanana. Ka misy avy hatrany ireo asa maika miandry ny tenany sy ny antoko tiako Madagasikara ao anatin'izay andraikitra ny ekena izao. Fa misy kosa ireo asa mitohy zay ametrahana an'ireo paikady fanarenana any Madagasikara. Ka ny Madagascar Action Plan plus no nambarany filoha Ravalomanana hitondrana ny vahaolona rehetra ahafahana mamoaka an'ity firenentsika ity amin'izao toerana ratsy misy azy izao. Misy lohahevitra vitsivitsy efa nambarany filoha Ravalomanana maika tanterahana ao anatin'izany fandraisana andraikitra lehibe ho an'ny firenena izany, ka arahintsika indray ny fampitina ny filoha Ravalomanana ireo lohahevitra vitsivitsy nambarantsika teo zay heverina ho isika fa tokony hametrahana paikady aingana mba hahitany ny vahoaka malagasy rirany eo anatrehan'ilay fahoriana na eo anatrehan'ilay fijaliana na ihany koa eo anatrehan'ireo tsy fanjariana maro samihafa iaina nyty firenena ity ka mampikakaika sy hitaraina ny vahoaka naizanaiza toerana le. Ny fizarana voalohany dia ilay atao hoe asa maika tsy maintsy tanterahana raha voazontsika mihitsy ny fahefana maika dia maika. Ary ny faharoa, ny fizarana faharoa dia ireo asa mitohy indray asa rehefa misy tratra le voalohany dia tsy maintsy hitondrana vahaolana aingana dia aingana ny sakafo mba hinakanina vahoaka. Fa ireo olona tonga marobe ireo nona misy tsy mihinan-kanina, misy tena fianakaviana ray manontolo tsisy. Faharoa dia tsy hay maintsy amoronana asa ireo olona tena sahirana tanora ary koa ireo le mandry fotsiny ireo tsy fidiny an'izy ireo no nda hangalatra na no alabotry fa noho ny tsy fisiana tokantranony. Fahatelo aminareo dia fitondrana vahaolana amin'ny resaka jiro dia mampimenimenina ny olona rehetra vitaitsika io fa matahotra nareo. Faefatra dia niady amin'ny tsy fandriam-pahalemana loza araka le voalazany avy any Ambatondrazaka teo hoe misy tena tsy fandriam-pahalema tany. Toetran'izany koa avy any Menabe, toetran'izany koa avy any amin'ny fahatany hafa. Tena fandriam-pahaleman'io tsy hanenjika itsony ianareo fa hanenjika an'ireny raha ohatra mahay. Fahadimy dia ny vahaolana amin'ny fanalefahana ny fiakaran'ny vidim-piainana hoe aminareo. Ny fomba fanafahana an'io fanenana ny fahefana ahena zany le vidim-piainana fa lafo loatra. Inona ataontsika? Misy paikady eo. Voalohany amin'izany aloha tsy avila lidangana toy izao tsony io lanjam-bola tsy mety io volantsika amin'ny tontongana tsy fanao ianao io, tsy maintsy ahenantsika io. Amin'ny manaraka dia iverina toy ny androsika talohandray io. Fa enina dia ny fitondrana vahaolana amin'ny ady amin'ny tsy fahasalamana. Fahafito dia ny fanaovana laharam-pahamehana ny fampidirana ny zaza an-tsekoly. Tsy maintsy ampianarina ny ankizy
tsy te ahita itsony eto Madagasikara ty mbola tsy mianatra ty zazy ty tsy maintsy ataotsika idiran'ireo izy ireo mianatra noho izany a miaramenta antsika nataterana izany fahavalo ary farany dia famerenana indray ny firaisan-kina-pirenena sy ny fanatsarana ny tontolo politika indrindra ny fampitsaharana ny fanenjehana ara-pitsarana zay manana endrika politika tsy maintsy avoaka atsika daholo reo gadra tsy fidina gadra gadraina daholo zay olona tsy mitovy hevitra tsy mitovy jery tsy maintsy hanao arak'zazy ataotsika tonga dia amoahana andreo miaraka amin'ny vava ary indrindrindrindra amerina amin'izy ireny amin'ireny toerana saza azy ireny mba iaina matiasina mivoaka malagasy mba tale jeneraly nandritra ny amapolo taonany nefa dia any amponja anaovany olona sisy resaka fotsiny tsy manantanteraka ny sitraponiny dia migadra fa ny tena iraisantsika menakavy amin'izao fotoana izao amaranako azy a dia hoe tsy maintsy miara-mentana daholo ny olona fa ndroa amby 100 ny voaka malagasy a tantsabo koa tsy maintsy ampina amin'ny lafa mariny tantsara rehetra ho averintsika daholo a ny fahanampiana azy ireny a amin'ny masom-boly a amin'ny fotodrafitrasa ary indrindrindrindra amin'ny zezika zay ilainy ary ny formation zay tokony mena azy ireo tena zava-dehilehibe zay ny anaovana azy farany ka dia hoy aminareo hoe mananonareo fanantenana fa zay ny fomba anaovantsika azy mamelombelona ny fanantenana isiry zay hoe mitondra fanafody ny fahitako anao iry zany fa rehefa nahita ny filomarokaravalomana ary rehefa nandray ihany koa ny fanambarany filomarokaravalomana ny mpakasitraka dia hoe nitondra fanafody ny firotsahan'ny filomarokaravalomana indray ho an'ity firenena ity mitondra fanafody ny hirotsahan'ny filomarokaravalomana indray handray andraikitra ho an'ny Madagasikara amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy eo voatondry fa ny novambra 13 izao no tokony hoy isika hanatanterahana amin'ny fifidianana hatreto zany dia efa mazava ny fahavonona pijoroany ny antokotiko Madagasikara sy ny filomarokaravalomana hiatrika izany fifidianana izany fa ny fahavonona ny fitondram-panjakana amin'ny fahamoahana daty raikitra no andrasana akoatry ny hoe ny tena handrotsahana an'ireo lela volo ilainy zany voameram-pirenena maly eo tena isana ny fifidianana izany dia andrasana avy amin'ny fitondram-panjakana sy avy amin'ireo mpamatsy sy mpiara-miombonantoka Madagasikara fa andrasana ihany koa izay mety ho fanapahan-kevitry ny mpitondra fanjakana na sa hiatrika fifidianana izy ireo na tsy sa amin'ny alalan'ireo kandida zay ho atolona zany aza nefa mandeha foana ny adevitra zay manahirana eto amin'ity firenena ity tsy verenantsika intsony ny resaka nationalité tsy verenantsika intsony ny resaka tenivon'ny antenimeratsiambazaza tsy verenantsika intsony ny zava-misy any faradofay tsy verenantsika intsony ny resaka délestage ny resaka fitotonganany vola ariary sy ny vidim-piainana na ny resaka lavany izany adevitra iainany isan'andro san'andro zany ary mahakizy farany firenena mbola ilaina ny filomarokaravalomana handamina izany resaka rehetra izany rehefa tonga ny fotoana ahafana maka an'izay andraikitra avy any anivon'ny vahoaka malagasy izany hatreo indray ny fandarantsika zany zava-misy zany malaza makasitraka tompola makatelona tompo avy